hoan'ny ramatoa noralao andriamahazo filohan'ny fédération malagasy ny taranja fototra atletisme kosa indray dia nambarany fa dia totosa ara-dalàna ny faninanana dia teo aza ny olana teo amin'ny lafin'ny fifehezana ny famovozana tamin'ity androany ity. Androany moa zany championnat d'Afrique austral la région 5 zany semi-marathon 21,097 km ny vokatra hita teo zany dia ny Afrika atsimo nanjaka nalana vavy zay vao tonga fa efatra ny mpiazakazakitsika midika zany fa tena mbola misy ezaka tsy maintsy atao nivony azakazaka lavalava raha mbola eto Madagasikara no jerena tsy ampy compétition ngamba nazo lazaina ny atleta malagasy tsy ampy compétition satria nanaovana compétition farany internationale zao dia tany CGS hita amin'ny heritaona fa zany 10 kilomètre zany nandana tany Mayotte ny atletatsika fa ny atletatsika zany tsy ampy compétition ary mila manao stage amin'ny dia lavalava zay dia tena amin'ny demi-fond sport mila manao stage misy ny atletatsika fa hitasamina hita teo lavidavitra any ny Afrika Atsimo dia matanjaka na piste na course sur route fa dia nampiseny mihitsy izy teo dia misaotra anazy no fa dia nanao démonstration ny tanjany izy fa isika dia mbola hiezaka mihitsy fa mbola hita fa mbola misy ezaka tokony ataontsika tsy ampy ny fanomanana nanomana ny atleta ihany izahay fa ny zavatra azo lazaina angambany satria équipe nationale tokony misy fanomanana koa avy any amin'ny fanjakana fa fanjakana mbola sahirana tamin-zavatra fa dia efa natao ny fanomanana efa natomboka ihany efa taolina CGS efa natomboka fa mety possible aloha fa mety tsy ampy matoko reny nisy fotoana aloha tena ambanimbany fa zao tsika fa hita tsapako fa efa manomboka miverina miakatra tsy kelikely aezaka be io ny azona performance tsy vita hoe volana vitsivitsy fotsiny no iazakazana hanomanana anazy fa mila amantaona ny fanomanana atletisme tsy hoe vetivety teo dia azo performance na raha ohatra hanomana championnat du monde fotsiny ianao tsy miresaka heritaona fotsiny fa mila falafarakely ny efa taona na mihoatra an'izay ary omanina fa hatramin'ny tanora ny atleta ho tonga ny eo anivony sehatreka isam-pirenena fiarovana ny lalana efa miara-miasa amin'ny polisy efa ny vorina efa nazavaina hoe tapahana ny lalana amin'izao fa ohatra mbola tsy mahiny zavatra tokony ataony nisy ankizy voadona ary tao fa tsy ny fiara-miasa amin'ny polisy nationale dia tsy haiko mihitsy anjara ny manapaka lalana fa tsy fantatry zany